amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no iarabana ianareo mianakavy izay manaraka hatrany izao fandarana izao ka hotahina indray ianao amin'ity fotoana ity pasteur Alvarez miarabanao tokoa miarabanao pasteur Ertina. Manona ny fiadanan'ny tompo anao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompo. Ndray vavaka avy hatrany arsika Nomery toko fa 7 tsika amin'izao fotoana izao lasa ihany tsika tsy mijanontsika fa miroso izy ny tenin'Andriamanitra hoe arakaraka ny androsonao ny tombonao miroso hatrany tsika amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra. Ndray vavaka aloha tsika amin'izao fotoana izao dahoary raha eo dia misaotra anao zay satria afaka iroso lalina hatrany afaka mandroso hatrany ny amin'ny fianarana ny teninao zay dia mino fa ny fahasoavanao dia mipita amin'ny alalan'izao fianarana tenin'Andriamanitra izao araka ny fampianarana izay nomenao teto moa dia hoe ny olo-pahasoavana dia ampitondrainao fahasoavana manokana hiampita amin'ny mpanomponao dia eto indray zay dia mianatra ny teninao dia ny fahasoavanao mihitsy koa Jesosy ny mipita aty aminay le fiainana be dia be fiainana tonga lafatra fiainana mamirapiratra fiainana feno voninahitr'Andriamanitra fiainam-pandresena fiainam-pahasoavana fiainam-pamasinana zany no menao anay ka dia tay manokana izao fotoana inarana izao angataka ny fanahy masina le fanampampianatra tsara indrindra ambony indrindra le tsy mety diso ampianatra anay amin'izao fotoana izao ary mety misy olona tompo amin'izao fotoana izao mety ngamba ao anatin'ny aretina izy ao anatin'ny olana izy amin'ny anaranao Jesosy tompo no ivavahako anazy araka ny teninao milaza manao hoe mifampivavaha ianareo mba ho sitrana mivavaka manokana man'izao anabavo zao mivavaka manokana man'izao rahalahy zao man'izao zazo zao zay mety mandalo tsy fahasalamana sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy 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 misaotra betsaka tompony amin'ny valim-bavaka amen. Enary pasteur Nomery toko fa 7 vakikotra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany ary rehefa hitany Balama fa sitraky Jehova ny hitan'ny Israely dia tsy nandeha tahaka ny teo anao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny dia natompony Balama ny masony ka nahita ny Israely nitoby araka ny firenena izy ary ny fanan'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama dia nanao ohateny izy ka nilaza hoe hoy Balama zanaky Beora dia lehilahy zay voakipony masony zay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy amin'ny tsotoa torana kanefa voahiratra amin'ny masony endre ny atsara ny lainao ry Jakoba sy ny lasinao ry Israely tahaka ny loha samalalaka tahaka ny samoroniony tahaka ny azo manitra namboleny Jehova tahaka ny azo idera moron-drano hisy rano mandeha avy eo amin'ny siny ary ny taranany ho amin'ny amorony renirano maro hisandratra noho ny agaga ny mpanjakany ary androso voninahitra ny fanjakany nentin'Andriamanitra avoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy ary manan-kery toy ny ombomanga handany jentilisa fahavalony izy ka ho tapatapahany tolany ary aripany amin'ny zanatsipikany mamitsaka izy mandry toy ny liona ary toy ny liom-bavy ka iza no anaitra azy ho soavina ane zay manisy soanao ary ho voaozona ane zay manozona anao dia nirehitra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka ka netehan-tanana izy dia hoy izy tamin'ny Balama hanozona fahavaloko no netsoko anao kanjo efa nitsodrano azy intelo ianao zao ho ankehitriny mandosira ho any amin'ny fonenanao ianao hoy zao teo hanome voninahitra anao tokoa fa indro Jehova efa nisakana anao tsy azo voninahitra dia hoy Balama tamin'ny Balaka moa tsy efa nilaza tamin'ny irakao zay nranao tamiko vao ka nanao hoe na dia omemy Balaka volafotsy volamena eran'ny tranony zaho dia tsy mahazo manoatra ny didiny Jehova na anao soa na anao ratsy avy amin'ny saiko zay olazain'ny Jehova ihany nolazaiko ary ankehitriny indro efa andeha ho any amin'ny fireneko aho dia aoka ananatranao ny amin'izay ataon'ity firenena ity amin'ny vahoaka anao any aparany dia nanao ohateny izy ka nilaza hoe hoy Balama zanaky Beora dia ny lehilahy zay voakipony masony zay mandre ny tenin'Andriamanitra sady malala amin'ny fahalalan'ny avo indrindra zay mahita fahitana avy amin'ny tsotoa torana kanefa voahiratra amin'ny masony hitako izy nefa tsy ankehitriny tazako izy nefa tsy akaiky misy kitana miseho avy amin'ny Jakoba sy te-panjakana mipotsaka avy amin'ny Israely ka mandrava ny sisy taniny Moaba ary mandrigana ny mpitabataba rehetra Edoma sy Seira fahavalony dia samy lasa no azy ary ny Israely mandroso amin'kery ary avy amin'ny Jakoba nisehony zay manapaka ka nringana zay sisa avy ao an-tanàna ary nahitany Amalekita izy ka nanao ohateny hoe voalohany tamin'ny jentilisa ny Amalekita fa ho lany ringana no hiafarany ary nahitany Kenita izy ka nanao ohateny hoe mafiorina ny firenenao fonenanao ary atao amin'ny vatolampy ny akaninao kanefa ho ringany Kaina
alohany amapoan'ny asira amaboan'ny asira anao dia nanao ateny koa izy ka nilaza hoe indrisy iza novelona raha manao zany Andriamanitra ary sambo avy amin'ny tany kitima dia apetrany asira sebera ka olandrikana no efarana dia niainga Balama ka lasa no tany amin'ny fonenany fa Balaka kosa nandeha tamin'izay nalehany. Pasteur eny pasteur zava-dehibe hatrany anoizatsika ity tantarany Balaka sy Balama. Balaka mpanjakany Moaba, i Balama zay mpaminan'ny Jehova. Anarana anankiroa mifanakaiky kely reo Kasma fotsiny no mahasamihafa azy. Kasiem Balaka mpanjaka sy Balama mpaminany. Zay zany ity tantara lava de lava nanomboka ny hatrany amin'ny toko 220 tany izy io pasteur Alvarez toko 220 ny 320 ary toko 420 mbola ampahafantarina ihany ny olona ary amafisina pasteur ny fisian'ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao 1er décembre etsy amin'ny kanja be any Mahamasina. Fotoana lehibe mitondra loha hevitra manao hoe izara fahasoavana ho anao. Izara fahasoavana ho anao. Tena izay pasteur ny hitsanga ao hoe mialohany ty farany ty taona 2018 ity ka hidirana amin'ny 2019 dia izay no hitranga ao hizara fahasoavana ho an'ireto mpino ho an'ireto rahalasy bavy reto tsika. Ny mahafinaritra amin'Andriamanitra pasteur dia Andriamanitra tsy anara-piangonana, Andriamanitra tsy anara-pivavahana, tsy anarana religion, Andriamanitra tsy anarana fikambanam-pivavahana fa Andriamanitra dia Andriamanitra ary zay manantonao izy tsy mba ho laviko mihitsy. Efa betsaka ny fahagagana hitantsika ny popoka pasteur Alvarez nandritry ny taona maro betsaka ny délivrance hitantsika zay hoe reny olona nafahan'Andriamanitra tamin'ny ambalavelona, olona dala sitrana betsaka reny efa hitantsika reny le olona tao anatina cancer, reny le olona tao anatin'ny arety mandoso, reny le olona efa tena verevitra tamin'ny aretiny reny betsaka izy reny pasteur. Izay rehefa nanatona n'Andriamanitra dia marina ny tenin'ny tompo manao hoe zay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Fa olona manjatony tsy amanjatony fotsiny amin'arivony ary tsy amin'arivony fotsiny aman'aliny mba tsy tenenako hoe amanetsiny no nandray izay anjara fahasoavana tamin'ny fanasitranana izay. Karazana aretina efa nalohan'ny hôpitaly, nalohan'ny dokotera, nalohan'ny primasy, piskidy efa tena verevitra fa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy miovy tantara io tao anatin'ny taona maro. Ary raha tamin'ity taona ity fotsiny jerentsika tsy takatry ny saina pasteur reo miracle mombana fahagagana sy fanasitranana izay ataon'Andriamanitra ombeny olona tsy nahita tory maro nandritry ny taona maro no nanatona an Jesosy dia niverina nahita tory. Zany atao hoe fahasoavana pasteur. Fahasoavana dia zao fitsaboana tsy vidiana vola. Ny atao hoe fahasoavana dia zao zavatra tsara raisin'le olona, zavatra nomena azy maimaim-poana izay tsy nandoavan'ny vola. Ny atao hoe fahasoavana dia zao pasteur olona tsy mendrika le olona kanefa nomena zavatsoa. Zany atao hoe fahasoavana. Olona tsy mendrika izy nefa nomena zavatsoa. Ary maro amin'ireto olona ireto no nandray an'izany. Fa sako pasteur ny mampanantena fa mialohan'ny ty ray volana mialohan'ny hamaranana ny taona 2019 ty dia mbola betsaka koa rehefa fahasoavana miandry an'ireto olona ireto. Ary zay eto dia miantso ireo anabavy rahalahy tanora ray aman-dreny efa mba nigoka ihany ianao ary efa nahita ary efa nandray izay amaminy fitahian'Andriamanitra fahasoavana nomen'Andriamanitra anao na tamin'ny alalan'ny arabola na tamin'ny fananganan-javatra na ara-panambadiana na nomen'Andriamanitra zanaka kanefa nangatsitsika ianao na toritory. Za dia miteny aminao miantso anao araroty ity ray volana farany ty Desambra farany ty anangonanao zay fahasoavana. Tsy mbola ampy pasteur rehefa fahasoavana efa niraisinao, tsy mbola ampy rehefa fitahiana efa noraisinao tany aloha fa mbola be dia be ny zavatra tian'Andriamanitra omenanao. Dia hoy aman-tsy an'iretoleto miverena amin'i Jesosy
mety efa nandray ianao de nandray ianao de miverin-dalana nandray fitahina ianao de nangatsitsika tamin'ny fanomponan'ny tompo sitrany ianao de adininao Andriamanitra hoy amatsy ianao tsy mbola ampy reny efa niraisinao reny fa mbola be da be ny tian'Andriamanitra omenanao fotoana hiverenanao zao ary ianao zay mbola tsy nanandrana mbola tsy nanandrana mbola tsy mety ny salasalatra am'izay miverimberina tao an-tsainao hoe Andriamanitra ve avita zavatra Andriamanitra ve no fagagana fivavahana ve asitrana fivavahana ve amahany ty problemako ty andramo ity resaka hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra ty izara fahasoavana ho anao ty raha mbola tsy nanandrana ianao de tsapao tsapao raha te ahita zany Andriamanitra manao zavatra eo fiainan'le olona zany pasteur fa manao zavatra Andriamanitra na inona mbola misy anjara fahasoavana Andriamanitra tsy miangana pasteur ka tsy hoe ny olona sasatsasany ihany nomeny de anao tsy omeny ohatrany tamin'ny sabotsy teo fotsiny zao tena atao anatin'ny fitonyhoavin'olombelona pasteur Alvarez tena fahagagana tena hitana hoe mijery an'zany le hoe fanasitranana maimai-poana avy amin'i Jesosy zany ianao de tena matedera ny zavatra ataon'Andriamanitra pasteur ary zay ny ampahirezako an'ireto olona ireto mpijery fandarina ireto ao anatin'ity raha manetana eto zany pasteur tsy resaka fanetanana be fahatany fotsiny sy fisotomananao fotsiny na propagande izy ty fiheveranao azy na publicité fotsiny fa tena ho tsapanao mihitsy ny zavatra horesantsika eto pasteur ary maika hitahanao Andriamanitra amin'ny alalany fahasoavana zay tian'Andriamanitra omenanao maika hitahanao Andriamanitra iresaka isika ity tantarany Balama ity kanefa dia tsy maintsy nitsindriko kely aloha zay fotoana amin'ny sabotsy avy zao zay pasteur etsy mikanja be mamasina izy io sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina amin'ny 7 de efa manomboka amin'ny fideranao fa amin'ny 7 tena manomboka ny fitombavaka ray mantolo pasteur Alvarez izay mazava be fa ny zavatra tao de tsisy afa-tsy ny hoe tsy maintsy mandray fahasoavana ianao miala mikanja be amin'ny mamasina ianao de tsy maintsy mahatsapa an'izany ianao pasteur samy hafa zany le hoe mijery baolina ianao mikanja be mamasina de mety aresy ny ekipanao na mety ho resy fa zao na maresy ny ekipanao na resy ny ekipanao tsy mampilamina ny tokantranonao zany na mahery ny ekipanao na resy tsy amanitrosan'ny olona aminao zany azonao zay ny mahasamy hafa fidirinao mikanja be any mamasina amin'ny fotoana io na maresy na mahery ny ekipanao tsy ampilamina velively ny aretinao zany na ny aretin'ny vadinao zany fa sahako milaza raha hitsofoko mikanja be mamasina anao mity fitombavaka ity tsy mitovy amin'ny jery propagande io ka hoe afaka hery-taona rehefa lany le olona vao hitany valany fa za milaza aminao hivoaka ny vavady be any mamasina io ianao andray fahasoavana ianao pasteur andray fahasoavana ianao mame garantie zany tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra eo fiainan'le olona reo mialoha ny idirantsika ao amin'ny lesona pasteur sao de manakabary ianao ny amin'ny araka zay tena zay pasteur ny amin'ny fahasoavana moa dia mazava ho azy fa matonga Andriamanitra miteny hoe fahasoavana olo-pahasoavana misy fahasoavana pitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo ny dikan'izay miainga avy any amin'Andriamanitra mihitsy le loharanon'le fahasoavana pasteur ary averina ihany hoe misy fahasoavana direct avy amin'Andriamanitra de raisitsika mpanompon'Andriamanitra isam-batany olona samy mandray fahasoavana fa misy fahasoavana raisitsika amin'ny alalan'ny olo-pahasoavana anankiray amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra notendren'Andriamanitra manokana manana fahasoavana ary afaka mampita an'izay fahasoavana zay io fahasoavana io pasteur misy fitrakiny amin'ny fiainana andavanandro izy io ao anatin'ny tokantranonao ianao nahazo an'io vadinao io manambady ianao am'izao fotoana zao de faly mihitsy ianao satria nanambady ianao nisy olo-pahasoavana pasteur zay nandefa teny pahasoavana de tafita tany amin'ity olo ty ary zay mahatonga azy azo vady io vadinao zany nisy fahasoavana avy tamina lehilahin'Andriamanitra anankiray nahazonao no vadinao nahazonao zanaka be de be amintsika reto efa saika tsy nahazo zanaka ntsony fa efa nahazo zanaka ianao am'izao fotoana zao ary tena tianao be zazakely io mahafinaritra anao mihitsy tena mamy aminao fa nisy olo-pahasoavana zay nampiasain'ny tompo na tonga ny fahasoavana any aminao io misy amintsika am'izao fotoana zao niakatra tribonaly ianao tamin'ny volana ambony de am'izao fotoana zao anao afaka mahadiodio ianao am'izao fotoana zao tena tsisy tohintsony le raharaha fa afaka mahadiodio ianao nandresy ianao tsy ianao kory ny tena dadany tsy ianao kory ny tena mahay indrindra
mety marina fa mety nakavoaka ianao fa zao marina nisy olo-pahasoavana ny famatotra tamin'ny fiainanao namoaka teny tamin'ny fiainanao dia no afaka somatsara eo ny zanakao a tsy maty ny kisotro natao nisy arenaretina be nandalo teto tanarivo reny ary nisy olo-pahasoavana ny famatotra tamin'ny fiainanao ka ny fiainana zanak'olombelona pastera ny tena marina tsy afaka mandeha rery misy fahasoavana zany tsy voarainao mihitsy raha tsy amin'ny alalana lehilahy-pahasoavana lehilahy misy fahasoavana iran'Andriamanitra amotsitra zay teny zay a itsodrananao tsy ny olona rehetra nefa pastera tsy ny olona rehetra tsy ny olona rehetra hoe zay te hiteny dia afaka miteny fa misy karaha nisy olona voatendry mitompo mihitsy nisy olona voatendrin'Andriamanitra mihitsy a hitondra zay fahasoavana zay pastera ya raha ivereno kely pastera ty tantarany balama sy balaka ity dia i balaka dia mpanjakany moaba fatany tsara hoe manantona azy ny israelita zany efa nanomboka ny nanantona ny faritany misy azy dia natahotra izy ary rehefa natahotra i balaka mpanjakany moaba dia fatany tsara hoe tsy resy amin'ny alala fitaovam-piadiana ireo zanak'Israely reo tsy resy ireo raha ifanandrina amin'ireo izy satria efa rehany koa ny lazan'ireo zanak'Israely reo rehany lazany hoe manana force hafa mihitsy reo zanak'Israely reo satria nany egyptiana za resy satria nany egyptiana za potipotika mihitsy teo alohany ary mongomongo tanteraka ary fantatry ireo reto moabita reto mihitsy ny force nanan'ireo zanak'Israely reo hoe manana dimension supérieure reo manana dimension supérieure amina resaka tontolo ara-panahy noho izany takany tsara hoe raha miely an'ireo zanak'Israely reo dia tsy fitaovam-piadiana fa raha miely an'izy ireo dia tontolo ara-panahy koa ny amelezana azy resaka fanozonana izay io pastera tiako mariana zava-misy amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany rehefa tsy resin'io fahavalonao io ianao satria mety zanaka directeur mety zanaka ministre azonao mety zanak'olona ambony ianao miara-miasa aminy ao dia fantany ianao hoe tsy ho resiny ohatra zany izy hoe hitory anao any amin'ny tribunal fantany ianao tsy ho resiny ohatra zany izy hoe hiady aminao hoe hitoritory anao any amin'ny lehibe fantany ianao fa tsy resiny ary rehefa fantany ianao fa tsy ho resiny dia famosaviana am'izay no ampiasainy azonao famosaviana am'izay no ampiasainy hitady force hafa am'izay izy ary be da be victime anio be da be olona ambony tampotampoka eo maty efa fantafantatry zareo ho nomena directeur ty ho nomena ho ministre na SG dia fantapantany hoe tsy tokony io ny eo fa ianina ny tokony zany eo amosaviny am'izay olona io ary tena possible mipetaka imbe da be pasteurana efa nahita olona ambony na olona efa nieritseretina hiakatra amin'ny toerana ambony fa namosavin'ny olona ary tena potika mihitsy na eo am'resaka tontolona resaka mariage zany resaka fanambadiana hoe fantapatatry ny ravivavy hoe tsy tokony hoe vadiny fa andao amosavina fa potika iny amina resaka famosavina na asa na milafo maro isy karazany rehefa hitany olona ianao hoe matanjaka ka tsy hita zay andresena ianao dia io ny ampiasainy pasteur resaka ody am'izay ny ampiasainy ary fanozonana ary zay nampiasainy balaka teto ny antso amin'ny balama izy satria balama dia masy tena ozy izy tsika manana masim-bava ozy izy tsika ny tena marina kokoa i balama dia tena mpaminanany Jehova fa saingy zao any nanana problema fahalemena arabola koa i balama nanana problema arabola izy zany resaka fahalemena arabola zany hoe ohatrany ty vola kely izy fa izy tena mpaminanany Jehova fa izy ty vola fotsiny dia fantatry ilay mpanjakany moaba tsara hoe io ranga io raha manozona io dia voaozona zay ozoniny ary rehefa hitany zany ary izy koa rehefa mitsodrano dia voatazy tsofiny io rano noho zany io atsona mba ho fitaovam-piadiana ampelantanantsika dia nitabatabazana moa balama hoe ohatrinona ny karamanao inona ny ilainao fa ozono ahy io fa nafinaritra pasteur dia zao ny findra toerana intelo mihitsy i balaka ilay mpanjaka moabita zany tondra amin'ny balama hoe eto izy ozoninao kanjo tonga teo himpaminan'ny balama tonga teo am'le toerana andeha anozona izy te anozona mafy mihitsy kanefa tsodrano ny voaka amin'ny vavany azonao
izy zany andeha hiteny hoe tena voaozony ianao ry Israely, hopotika ianao ry Israely, ravy ianao ry Israely, ole de tokony hitena zay izy de lasa voata ianao ry Israely. Ho lasa firenena matanjaka ianao, mahery ianao. Testa le mpanjaka Balaka. Fa nga mo itsodranao ny firenena io ny atsoko anao, hanozona an'io nge ny atsoko anao e. Andao izy ifindra toerantsika, de nifindra tenimbohatra hafandray. So de mba mifindra toerantsika izy de mba am'izay mba eo ndray ny hanozonanao azy, de nifindra plasy hafandray paster. Kanjo tonga teo ndray mbola faminanina tsara indray ary tsodrano ndray navoaka amin'ny Balama, de nifindra toerana fanterony. Tezitra teto am'izay izy ty i Balaka mpanjakan'ny Moab eo amin'ny 10 paster avakeo neo 10 zao mivaky ny manao hoe dia nirehetra tamin'ny Balama ny fahatezeran'ny Balaka ka niteha-tanana izy de hoy izy tamin'ny Balama, hanozona ny fahavaloko ny atsoko anao, kanjo efa nitsodrano azy telo ianao zao, ko ankehitriny mantsura ho any amin'ny fonenanao ianao. Hoy zao teo ame voninahitra anao tokoa fa indro Jehovah efa nisakana anao tsy azo voninahitra. Toiso 12 de hoy Balama tamin'ny Balaka, moa tsy efa nilaza tamin'ny erakao zay niranao tamiko vahoka nanao hoe na de omeny Balaka vola fotsy volamena eran'ny tranony azaho dia tsy mahazo manoatra ny didiny Jehovah na hanao soa na hanao ratsy avy amin'ny saiko, zay olazain'i Jehovah ihany no lazaiko. Zay hitanao, tena ny programa zany teny hoe anozona. Fa io paster mahery lavitra ny tsodrano avy amin'Andriamanitra na ny ozona kasain'ny fahavalo atao anao. Tsindriko tsara e, mahery lavitra ny tsodrano avy amin'Andriamanitra no ny ozona lefa ny tsy tia anao. Ary zany tsara ny ampaherizako an'ireo tolona ireto paster hoe mety possible efa nanozona anao ny dadanao sy mamanao, fa mahery lavitra ny tsodrano avy amin'Andriamanitra no ny ozona na lefa ny ray aman-dreninao anao. Possible mety nisy olona nanozona anao, mety pimasy, mety olona niaraka taminao taloha, mety vadinao taloha, mety rafozanao nanozona anao, fa sako paster no miteny fa ireny ozona ireny dia azo le vonona amin'ny alalana tsodrano mivoaka amina vavana mpanompon'Andriamanitra, mivoaka amin'ny vavana mpanompon'Andriamanitra. Misy fahasoavana zay tsindriko tsara, misy fahasoavana. Misy fahasoavana zany hoe tena dikale misy fahasoavana de ohatrany hoe misy sira mihitsy le vavan'le mpanompon'Andriamanitra io. Ary zany no anisan'ny zavatra ho atao amin'ny sabotsy ho avy izao paster. Mbola veriko ihany, inona moa ny atao anatin'ny fotoam-bavaka amin'ny sabotsy ho avy izao tsy amikanja be mamasina io, ny atao amin'io nge paster, ao de mariana tsara, ao tsisy fizarana menaka, ao tsisy fizarana vary, ao tsisy hoe hotsondromma amin'ny piqûre ny marary, ao tsisy fizarana fanafody. Toroteny renao ao, kanefa ao anatin'ny toroteny renao de isy faminanina ho anao zay anovan'ny toy any tantaram-piainanao, anovan'ny toy ny tantaram-piainanao. Za paster anisan'ny natsapan'izany teo fiainako, anisan'ny natsapan'izany teo fiainako. Tadidiko tsara lehilahy anankiray tany amin'ny 1996 ny asa nisy fotoana efa nitantaraiko teto ty resaky ty, tamin'ny 1996 paster anazy izy paster efa lehibebe zay, paster Razaka manana zay ny anarany, mpivady izy ireo, mpaminany be izy mivady ireo. Za tena miaiky mihitsy, tena maminany izy mivady ireo tamin'izany fotoana zany, lerangamo efa maty. De ny zavatra nisy paster de zao ny fandehany, nitsofondreo rano a, nisy olona rahalahy vitivity zay teo eo asany folo mirahalahy teo. De izy mivady teo ampovoany de mivavaka izy mivady, misy afatry ny tompo aminareo izy de nitondrony tsirairay avy teo zay folo mirahalahy. Fa tena nahavarina mihitsy le faminanina zay sy le teny pasoavana voaka vavany, fa tena araky le zavatra ny teneniny izy mivady reo no nitranga tamin'ny folo mirahalahy. De za tadidiko tsara anisan'ny tsodrano nomeny aho tamin'izany. Zany zany tamin'izany mbola kely ahy e, mbola 23 ans tamin'izany, tanoany telo amby roapolo taona tamin'izany, tamin'ny 1996. Tadidiko tsara ny teniny, ho ampiasain'Andriamanitra ianao, ho lehilahy mahery eto amin'ny firenena ianao, avita zavatra goavana eto amin'ny firenena ianao. Misy za tamin'izany mbola tsy paster, mpinotsotra
de mpitaritarika fotoana kely eo anatin'le atao anatin'le fiangonana kely nisy anay fiangonana kely any zany mbola tsy ampironjato akory mivavaka tamin'izany fa za zany anisan'le mba mpitaritarika fotoana kely eo fa tena ny teneniny eo tena nyletika tany anatiko mihitsy le teny za tamin'izany mbola tsy pastera tsy mieritritra nangana fiangonana tsy mieritritra ninona nefa le faminanina sy le teny pasoavana voaka de ho ampiasain'andriamanitra ianao to amin'ity fireneny ity ho lehilahy ianao hitany tompony ao am-ponao tena ho lehilahy tena ho ampiasain'andriamanitra ianao havita zavatra ianao alazy ianao kakabe tamin'le faminanina izy mivady rehefa mandinika zavatra mitranga am'izao fotoana zao pastera tena ozy hoe iny teny pasoavana nivoaka tamin'ny vavan'iny rangahy iny le ray aman-dreny be zay io mbola miraikitra amiko hatramin'ny androany io mbola miraikitra ho amiko hatramin'ny androany io misy vokany izy io pasteur Alvarez le izy efa teny avy any an-danitra fa nampitainy tamin'io lehilahy io pasteur anay io fa mahafinaritra le izy ka izy io tena io teny io fotsiny teny ao anaty baiboly mako pasteur Andriamanitra tsy misahirana rehefa manao zavatra ozy izy eo amin'ny Genesis toko voalohany ary Andriamanitra niteny hoe misy mazava de nisy mazava Andriamanitra niteny hoe misy ranomasina de nisy Andriamanitra miteny hoe misy hazandrano de nisy Andriamanitra niteny hoe misy abakabaka de nisy Andriamanitra niteny hoe misy nisy ty alakininina sy hazo de nisy zany hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy mamboly izy akory Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy mila bulldozer Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy mila piasa 10,000 vao mahatsangan-javatra miteny fotsiny izy misy teny robotra de nisy ny teny ihany izy de arina zavatra rehetra ary zay force ao amin'Andriamanitra miteny Andriamanitra de misy zavatra miforona eo fiainan'le olona azonao zany miteny Andriamanitra de misy zavatra miforona Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy hoe misahirana ohatratsika manko hoe manao zavatra de mbola mila zao taona vao mahatsangana an'io mila vola amin'izao milliard na million vao mahatsangana an'io ny an'Andriamanitra tsy zany miteny izy de misy io hoy izy tamin'ny Abrahama mivady efa 100 taona Abrahama no 90 taona Sara amin'ny herintaona toy izao de tsotro zazalana reo teny fotsiny ny teny fotsiny amin'ny herintaona toy izao de tsotro zazalana reo de ahoana tokoa tonga ny herintaona tsotro zazalana tokoa teraka ry Sara miteny fotsiny Andriamanitra hoy izy niteny tamin'ny zanany ta Mosesy anafaka ny zanak'Israely olo koa hidina zao ka anafaka azy miteny fotsiny izy afaka ny zanak'Israely ary nomeny any Mosesy zay fahefany zay nomeny any Mosesy zay fahefany zay pasteur Alvarez niteny fotsiny koa Mosesy hoe milatsaka ny avandra de nilatsaka niteny fotsiny Mosesy hoe misy sao de nisy Andriamanitra zany tena nature n'Andriamanitra zany pasteur fa lay teny ambaran'Andriamanitra misy fahasoavana de tonga de mamorona zavatra eo fiainan'ny olona Jesosy raha tamin'ny andro Jesosy de hitanao zavatra nitsaka tamin'ny andro Jesosy ny teny an'le lehilahy jamby izy mahirata zany teny misy fahasoavana zany ary teny misy pouvoir misy fahefana sady misy fahasoavana mahirata niaraka tamin'izay le jamba de nanino nahiratra amin'ny masony i John sy Petera indray andro teo mba vadiny tsara endrika raha mamaky tsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 nisy lehilahy malemy tsy nampiasa nininy i Petera sy John tsy hoe nampiasa menaka de noorona ny valahany de nasainy nanao an'izao izy de nasainy nanao kiné tsy resitsisy resaka zany ny teny fotsiny izy mitsangatsangana niaraka tamin'izay tonga de nitsangana le lehilahy malemy zany atao hoe teny misy fahasoavana ary teny misy fahefana hoy Jesosy tamin'ny Lazarosy tao am-pasana hoy za aminao ry Lazarosy mitsangana de mivoa mitsangana Lazarosy tonga de mivoaka ao anaty baiboly zany pasteur teny fotsiny fa teny misy fahasoavana de manova fiainana ary zay zavatra hitranga eo mamasina io ao tsisy volozaraina fa fahasoavana no zarainao amin'ny alalan'ny teny ampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony amin'ny alalan'ny teny zay aperaka n'Andriamanitra ao bava amin'ny mpanompony ka teny misy fahasoavana no manova ny tantara eo amin'ny fiainan'le olona pasteur manova ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'le olona mila takatry reto mpijery reto zany mila takatry reto mpiainy reto zany pasteur
zay no zarainao misabotsy raha mananteny re olona de ina no hitrangao teny ka rehefa teny misy fahasoavany no amaritra ny mariazinao sy ny fanambadianao teny ary teny misy fahasoavana no amaritra ny asanao sy ny arabolanao teny ary teny misy fahasoavana no amaritra ny aveniranao amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy teny ary teny misy fahasoavana no amaritra ny fahasalamanao sy ny toe-batanao raha marary ianao de teny misy fahasoavana no zaraina aminao izay anetsika ny aretina iala ao anatinao ary anetsika ny fahasalamana hidina ao anatin'le olona teny ihany pasteur no andamina ny tokantranonao mikorotana teny izay ho raisinao fahasoavana ary irehitra io fotoana io irehitra io fotoanao mamasina io fa lazaiko aminao tena isy hafanana ao amin'ny fotoana io lazaiko anao fa tena isy hetsika Andriamanitra sy fihetsika na herin'Andriamanitra mavesatra ao herin'Andriamanitra amina dimension supérieure ary tena mavesatra ny herin'Andriamanitra hetsika ao pasteur Alvarez. Pasteur mazava de mazava zay ito amin'ity tantarany Nomery ity moa zany ito amin'ny toko 5 ty dia apatsivina fa hoe ny zanak'Israely no mizotra makany amin'ny tany Kanana pasteur mizotra makany amin'ny tany Kanana ary falifaly izy ireo satria de niseho ny voninahitr'Andriamanitra nandresy ny fampitsoro vavolombelona tena fifaliana tsy sotro zany tany amin'ny tobon'ny taranak'Israely zay efa nanomboka nandresy fahavalo izy fa atao ambadika zay kosa nefany nisy firenena zay tsy fantatry zanak'Israely akory ny zavatra nataony taty ambadika taty hoe napakany Balaka ny anarany de napakany Balama izy mba hanozona amsavy anapotika ary be deabe ny fiainan'olona am'izao fotoana zao pasteur hoe be deabe ny olona hoe mahazo fahasoavana no tahin'Andriamanitra mianatra ny ampianarana zanany de mahay be le zanany ny ampianarana fantaro anefa fa ianao faly sy mijoro vavolombelona amin'io fa ny ambadimbadika any misy olona ohatrany tsy mba ray fifaliana aminao am'zany any amin'ny tsy fantatra ao akory tsy eritreretinao akory mety olona mifanerisera aminao mety olona tsy mifanerisera aminao na hoe ohatra zao koa ny zavatra misy be deabe pasteur hoe mety hoe samby varotra eo nareo dia tsy mitovy nareo satria ianao matoky an'Andriamanitra de mandeha amin'ny fahatsoran'ny fonao ianao de mety ny tsenanao tampotampoka teo nefa le tsena tsy nety tampoka jerevanao izy amin'ny kilasana ohatra fitrandraikeny amin'ny kila ny clientnao rehetrarehetra jerevanao izy amin'ny ariva ohatra manondraka rano amin'ny tsenany zany ohatra nanatona olona zany izy mody me tsara izy mafinaritra fifandraisany zay mihitsy nefa ny ambadika izy mamosavy izy mody mitsikitsika aminao miarabanao mifaly aminao de zao de zay kosa aloha de ohatrany hoe miompokevitra be aminao resaka politika de ohatra mifandany am'le candidat toananao ny candidat toanany ohatrany hoe fakazo be zany nefa nisy pasteur tena marina misy zavatra any ambadika izy mamosavy ary le famosaviana akory ny pasteur tsy voatery hoe mivoakal le olona tsy voatery iny le olona moa fa lasa nandeha mivoakal misy any zay famosaviana zay hoe misy karazan'olona tena mivoakal mihitsy misy karazana magicien tena mivoakal mihitsy pasteur ary re misy magicien reny le mavita le ody ratsy matsiravina mihitsy le mavita mamono olona mihitsy ny fanahany voaka mivata ny fanahany de mankitra n'olona izy de le olona ohatrany marary le zazakely ohatra na le olo dehibe ohatra de mahita zavatra mampitahotra reny karazana magicien le tena dangereux le mamono mihitsy reny efa famosaviny reny mitondra fampitehana mitondra fahafatesana mihitsy raha ohatra ka hoe tsy mitandrina fa misy karazana famosaviana zay tsy apozonao le izy hoe famosaviana nefa famosaviana le izy mety miaingy amina ohatra hoe fandroitana tsena de anao mieritreritra hoe izy manao azava za tsy manao azany tsy vita zay nefa le izy pasteur fa tsy maintsy misy fiatraikany aminao na tianao na sy tianao tsy maintsy misy fiatraikany na eo tanànanao eo misy karazan'olona manana zao toe-tsainy zao hoe tsisy ataoko manan-karena no za eto amin'ity tanàna ity ka zay manan-karena eto zay metimety ny fiainana eto dia apotehana andefasana fanahy ratsy potika daolona ny arabolana nanotokantrano mety le olona pasteur mety manana maizina azy varotra nandeha be izy ohatra varotra grossiste nandeha be mihitsy gaga nefa izy fa tsy nandeha tsony ny tsenany namidy daholo le masinina tao an-trano zay nampadehan'ny asany teo aloha fa zay vola tonga de lany ary nanohanina ary mila tsy hisy tsony nefa taloha ianao io tsenanao navitanao trano io tsenanao nivitananao tomobile io tsenanao io navitanao nanangarana tsena hafa tany amin'ny toeraka hafa am'izao fotoana zao nefa potika io
mety misy karazana famosavianao pasteur ny ambadimatiana tahaka nataon'ity balaka ty misy zavatra tsy apozinao ny ambadimatiana ary izay ny ilana ny fahasoavan'Andriamanitra pasteur raha vao tsy misy fahasoavan'Andriamanitra tonga aminao sahirana ianao ary mila mandray ny fahasoavan'Andriamanitra io ianao mila mandray fahasoavana ianao mba hahafahanao manohatra tsy vitany herintsandro na heritsaina na fahalalan'olona fa mila fahasoavan'Andriamanitra mila teny pasoavana mila mandray izay fahasoavana avy amina mpanompon'Andriamanitra ray manana fahasoavana zay ianao mila mandray azay ianao dia hitanao fa hivaky io fiainanao io anomboka ho resy ny fahavalonao tsy voatery ifamaly aman'olona ianao pasteur tsy voatery ady amin'ilay olona ianao tsy voatery ankala an'ilay olona ianao fa io le hery ao anatinao le fahasoavana ao anatinao no mipotra rehefa avy eo dia hitany olona ho azy ary tena ary ohatrany fa misy le fiainanareo izy ny olona hovakivavy io fahavalonao zao manko voalazan'ny ten'Andriamanitra salamy fahatelo amby roapolo manao hoe mamelatra latabatra eo an'loho eo mason'ny fahavaloko ianao i fahavalonao mihitsy mety tsy fahavalonao arabaky teny fa fahavalonao izy anaty tompo satria manisy ratsy anao i fahavalonao mihitsy niaiky orina kely hoe tena misy fahasoavana be aminareo pasteur marina zany pasteur Alvarez matetika aloha ny olona miainao zao resaka amin'ny rahalahy zao raha mieritreritra ny tenany eo ambony izy raha mieritreritra ny tenany eo ambony dia tsy tezy sy resaka fandremirebe bahoaka zany resaka reo zany ao zay resaky ny olona tsy nianatra zany dia resaky ny olona tsy nianatra ny azonareo adalaina amin'izany ozy ary tsy ampisaina fa za pasteur tena miteny hoe raha leo candidat filoham-pirenena ambony ireo no miampy an'izany fampianarantsika zany ny fiainany ny zavatra fantatry ny mpanao politika mako zao ohatra raha ny eto Madagascar tsy haiko na manera-tany izy ty na eto Madagascar zavatra raha ihany ny fomba fanaovana politika eto ambonin'ny tany na eto Madagascar ny hitako aloha ny tena hitako dia le hoe tsy maintsy mifamingana azonao zay ihany zany ny fanaovana politika eto Madagascar tsy maintsy mifamingana zany hoe misy am'ireo le candidat enina amby telopolo reo zao ohatra niarany rotsaka fantany ihany hoe tsy olany izy fantany hoe tsy olany izy fa saingy zao pasteur hiditra fotsiny ao izy aloha hilatsaka dia zao zay manamby tamby anavy vola be eo rina kely eo dia ho toanako azonao zany hoe tsy hoe le tena fandratsen-dahatra madidio na fitiava-tany razana fa le hoe amin'izay candidat ny fidinana faharoa ao dia milatsaka fotsiny dia anohana azy dia makasezana ministra azonao ka ny fanaovana politika rehefa tsy mahazo sezatsy dia vadihako ianao dia miombatsy ny ray zany hoe zay foana zany ny atao amintsika zany ohatrany hoe rehefa tsy miaraka aminao dia fahavaliko ianao zay foana zany satria tsika tsy miaraka dia toky an'izay fahavaliko ianao dia daviko daholo ny fomba nampitehananao hatramin'ny farany dia zany angeny mahatonga atsika andro amin'ny pasteur jerenao hoe mpifahavalo reto olo reto neto Madagascar zany reto mpanao politika reto mpifahavalo androany fa afaka ray volana izy mpiombona mampiombona azy tsy resaka fandraisen-dahatra na fitiava-tany-drazana na tena fitiavana an'le olona fa misy tombotsoa ao azo amelezana an'le ankiray dia andao tsika hiaraka hifanambatra amelany io ifandro fotsiny hifanambara dia ifahamely any tsy adversaire tsy azonao zany ny resaka politika eto amintsika zany hoe ary zay foana ny dia jerenao fa misy zatra mampimebedabeda amintsika le tany amin'ny 5 taona lasa zao ohatra le fifidianana filoham-pirenena ilay nomba n'le anankiray ohatra ato amin'le Toko azo ohatra dia niarany ala daholo lasa nanohana ary amin'ny atoko be dia ilay atoko ary amin'ny atoko be le tamin'ny 5 taona lasa ny ala daholo dia manana n'le atoko azonao satria inona le izy hoe tsy nahazoazo sezana zany dia andao aiza ny amelezana an'izy io zay ny hain'ny olona zay ny any mba hainy mpanao politika eto amintsika dia le miady ohatr'izay fotsiny rehefa tsy aza hoko tombony ianao dia asiko ianao aloha rehefa tsisy tombotsoa azoko aminao dia asiko ianao ka raha misy tombotsoa azoko ndray aminao na fahavaliko ary ianao na tsy tiako ary ianao na tsy maharesy lahatra ary ianao dia miaraka aminao satria misy tombotsoako aminao dia asiko ndray itsy akiraha itsy na mahafinaritra anara ny programany zay zany le atao amintsika resaka politika maloto be ohatrany fa za pasteur amiteny anao raha misy fahasoavany reo mpanao politika reo tsy voatery mitsofoka amin'izany lalany zany maninona ny voatery hitsofoka amin'izany lalany zany
hoe voatery tsy maintsy ady aminao satria tsy miaraka amiko ianao voatery tsy maintsy hofavalika ianao satria tsika mpifaninana tsy voatery hitsofoka am'izany pasteur Alvarez fa ianao raha manana fahasoavana ninninona tetika adiny fahavalonao any za pasteur miteny an'izany na anao ahoana mifahavalonao na amingananao na misavy anao na ampiasa nytetika rehetra mitarabika ho azy eo anoloanao io raha olona manana fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao tarabika ho azy eo anoloanao io fahavalonao rehetrarehetra io ireo zay makalanao fa zany hoe tsika moa zany efa zatra nytezana an'le hoe rehefa tsy namako ianao de fahavaloko miady tsika de lasa fa zaho a miteny andretolo reo te mba mianarana zany zavatra resantsika zany fa misy zavatra fomba andaminana an'io firenena io le pasteur raha tena voaray an'ny olona zao fampianarantsika zao ka tena fitiava-tanindrazana tsy voatery iady foana tsy voatery iady foana fa tena amin'ny alalan'ny baiboly de miovio ary afaka ampandresy anao Andriamanitra amin'ny alalan'izay fahasoavan'izay ary zay moa no mahatonga na manasa ireo candidat rehetrarehetra aloha satria mbola tsy mivoaka ny résultat officiel ny fifidianana pasteur mbola tsy mivoaka de mbola tsy mivoaka zay de asaina daholo ny candidat rehetra tonga avy amin'io de asaina koa ireo candidat anankiroa zay hifaninana amin'ny deuxième tour raha izy deuxième tour azonao tonga avy amin'io fotoana io tena andao anovo zavatra tsy mbola an'raisitsika azonao na mininona toerana misy anao mon général mon colonel aza mijeriny hoe sika zany izany tsy malala anahy zany te ho any any fa le voninahitra ananako hoe raha alainareo caméra any de ahoana raha misy mahita any zany ny atahorany olona pasteur hoe le gradony io atahorany ka raha azo caméra any izy de ahoana zao hoe tongava fotsiny rahalahy na PDG na orinasa ianao na directeur ianao na inany andraikitra oto amin'ny firenena rahalahy aza mijery an'izany tongava ny ray fahasoavana misy toerana mbola ambonimbony tian'Andriamanitra omenanao misy toerana ambonimbony mbola tian'Andriamanitra iakaranao misy toerana ambonimbony mbola tian'Andriamanitra hozaraina aminao fa angamba mety ho amin'ity fotoana ny asabotsy 1er décembre ty ao anatin'le fizarana fahasoavana io no ametran'Andriamanitra anao amin'izany toerana zany mety nisy fotoana ianao mon colonel mon général tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha na ilikiliky ny olona tsisy ny lananao fa de mandraika raha misy ambolana fotsiny tamin'ny tany aloha anao mbo oatra nananana toerana ihany fa noho ny fivadibadian'ny politika de lasa nailiky ny olona ianao za de miteny aminao ndao tongava amin'ny sabotsy rahalahy tongava mon général isy zavatra ho ataon'Andriamanitra anao amin'ny fitondram-panjakana manaraka ao saona pasteur Alvarez misy toerana ho manin'Andriamanitra anao fa ity fotoana amin'ny sabotsy ty pasteur tsy mamasina tsy eritseretinao amin'ny hoe omenan'ny olona ambany tsy fivavahan'ny olona ambany ao tsy fivavahan'ny olona fa ho atsika menakavy na mieritreritra ny tenanao ambony ianao na izany iza misy zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao averiko zay pasteur misy zavatra tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao aza mamotsitra fahasoavana aza mamotsitra zavatra tokony ho raisinao kanefa de ho avototra ao maimai-poana aza varina mijery ny gradinao hoe zany raha misy mahita any de ahoana za izany tsy malala niza rahalahy na lehiberina orinasa anao na iza Jesosy no mitady anao fa tsy fiangonana vahoany oloko tsy pasteur tiana satria misy zavatra mbola tian'Andriamanitra omenanao ianao zao tao mivadinao andao mba hoany ry dada andao mba hoany de eo ianao misalasala eo mbo hofandrinao de ahoana rnendzay aloha alodiniana aloha fa aza de mikoropadropaka hoa fa ina rahalahy mampisalasala anao ina ndray mbola adevitra mivadinao rehefa vonina nareo menakavy efa vonina fa le voninahitra nefa mety ampiletika anao io tsy fahasahinao mandray fanapa-kevitra io pasteur araroty za tena milaza aminao pasteur mbola misy ray volana sisa melohan'ny farana ny taona possible mbola afaka anao zavatra ho amin'ny fiainanao Andriamanitra efa natsangany zavatra venao mbola misy zavatra be maromaro tian'ny tompo mbola atsangana eo amin'ny fiainanao pasteur Alvarez ny zavatra misy moa pasteur de tahataka an'izao ny ho an'ny olona zany zay ohatra hoe mba hoe nitahin'Andriamanitra amin'izao fiainan'izao de ohatrany hoe efa ampy efa mety le fahasoavana eto aminao fa efa ampy zao hoe efa ohatrany hoe efa mionona sady ianao nefa pasteur tena mbola misy zavatra be dehibe sao voalazan'ny tenin'ny tompo hoe zaho avy ananan'ny fiainana sady anana be ary ananany be dehibe mbola misy zavatra tsara lavitra
ninninona toerana misy anao raha mbola eto amin'ity tany ity dia fantaro mbola misy toerana tsara lavitra mbola mety lavitra mbola mahasambatra anao kokoa noho amin'izao na dia fozy anao fa mety zao fa mbola misy mety lavitra noho izao mbola misy tsara lavitra noho izao mbola misy zavatra be voninahitra be lavitra noho izao ao ambadiky izao fanomponao tompo zao raha rotra ka vonina rosy anao aza mijanona fotsiny hoe fa mety zao fa ampy zao fa anina fa rarina sitsiny zao fa mbola misy zavatra be dehibe pasteur hotainy tompontsika menakafy dao tsika hivavaka isotra an'Andriamanitra dia ametraka ny fotoana amin'ny sabotsoavy zao pasteur io pelantanany tompo mba hozay tokoa no hitranga amin'ity fotoana lehibe sy mezinezina ity hivavaka tsika makasitraka ray satria fantarefa lehibe ny fahasoavana sy ny fitahinao araka ny teny teo dia ianao rehefa manao zavatra tsy misahirana ianao rehefa manao zavatra tsy miandro olona ray alina fa ianao rehefa manao zavatra raha miteny ianao amin'ny alalan'ny teny no amoronanao zavatra be dia be ho tanteraka an'izany teninao zany ary izy fahasoavana izany teninao zany ireto mpanaraka ny fandarana reto tsy mijery fandarana dia matoka fa mialohany io asabotsy io dia efa isy zavatra ho ataonao sady eo aminy raha tsy manana frais izy dia efa omenao frais raha misy problème be tena ho alaminao alohan'io fotoana io tompo mba hahafahany manasika io fotoana io tena ho alaminao problème mahafahany manasika io fotoana io za manatena fa namarary ary izy ka tsy afaka mialo eo ambony fandriny alohan'io fotoana io izy tsy maintsy matanjaka satria izy fahasoavana lehibe lavitra noho izany mbola azonao zaraina aminy makasitraka tompo hotahinao ny reto vahoaka reto hotahinao ny mpanaraka amin'ny fandarana hotahinao izay tsiraray avy amen amen zay pasteur sabotsy voalohan'ny volana décembre raha misivy ora maraina tsy diso eo amin'ny kianjabean'ny mamasina izay ny fotoanantsika fotoana goavana zay noveriko fa anova ny zava-misy eo amin'ny akonanao tokantranonao tsy rehetra mombanao veloma tompoka veloma tompoka